Tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandaharana gasy mafoaka. Gasy mafoaka moa dia fandaharana natao iresahana mikasika andreo malagasy mahery, ary vahintsika androany hitanareo eto anilako eto dia tsy iza fa i Andry. Miaraba ny Andry. Miaraba ny Fy ary faly mandray ny atao amin'ny televiziona malagasy androany. Gasy mafoaka mahafaly indrindra ny mahita an'izay, ary nareo hatrany hatrany dia manome lanja an'ireo tanora na olon-dehibe, indrindrindrindra ireo izay manana talenta manokana mba tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetra. Aleo aloha hiaraba kely amin'izao fotoana mialohan'ny krismasy zao, dia miaraba ny mpiaino rehetra ny gasy sy mijery ny gasy mafoaka amin'izao takarivo zao. Miaraba ary mirary krismasy sambatra ho antsika rehetra, efa atsoasiko ny taona vaovao, dia miaraba antsika rehetra ary mirary sosady mba hita fahombiazana n'isan-tokantrano, n'isan-baravarana. Zay no firariana avy amin'ny Andry, dia ho antsika malagasy rehetra ahita fandriam-pahalemana amin'ny taona vaovao. Zay no ela i Andry fa tiany mpijery gasy mafoaka fantarina hoe iza marina moa i Andry, satria fantatry maro hatreto dia hoe zanaky Rado, zanaky George ANDRIAMANANTENA. Ankoatr'izay manambady aman-janaka ve, manana zafy kely ve, inona ny tena talentany Andry manokana? Zahako zany zanaky Rado, George ANDRIAMANANTENA no afantarantsika menakavy azy, ary izay raha teo ny fampiatsony ny vahoaka rehetra aminy hoe Rado, na zazakely na olon-dehibe dia Rado daholo ny antsony. Takan'izany koa zany i Andry tsy ilaina hoe Andriamatoa Andry na iza, fa i Andry no iantsona, dia zay no amantarantsika rehetra. Manaraka izany i Andry dia zanaky Rado, amin'ireo zanany enina mianadahy izahay. Ny efatra vavy voalohany dia mirahalahy, saingy efatra taminay zany tamin'ireo nateraky Rado sy ravololona Edvige dia efa maty. I Andry dia efa manambady, mananjanaka, mananjafy kely, misy eto atoerana, misy any ampitan-dranomasina. Ny zafikelyko zany dia efatra. Hitanareo reo mandehandeha ireo tokotany ireo. Io ihany Andry angatahako i Andry akan'ity asa tanana eto ity, io anilanao io dia aseho antsika ny mpijery. Afaka resahanao zao hoe tia miresaka lapa tao manjaka miadana tamin'ny taona 2024 no nataony Andry le asa tanana. Afrina eo zao no manao ohatran'izao hitantsika maso zao. Ny tena marina dia zao, tena tony zavatra asa tanana tony, tsy misy olona lina amin'le izy, dia nataoko reto zavatra reto hoe andao atao an'ny zafikely, satria ny taona efa mimandroso, aleo mametraka zavatra ho an'ny zafikely. Kanjo hitan'ireto zanako ilay izy toy hoe aleo ry dada mba ho an'ny olona aloha, fa izay maniry anao mbola mba ho lava velona, dia aleo ny olona mba hijoka aloha. Dia zay no nanaovako manjaka miadana, fa nanaovako maromaro isaky ny zafikely sy ny zanako mihitsy. Ry Andry eo zao no manamboatra n'ity anankiray hitantsika maso eto ity. Ny marina dia zao, ela ray volana tena ela, satria zao ity zany atao lay paikafo aloha, dorana lay hazo. Rehefa avy dorana lay hazo dia mba nanaovako ny angaliko kely manokana reo le ity asa tanana ity zany, dia nasiako loko, satria nisy fikasan'ny florajoelina anarina n'ilay manjaka miadana, nefa nisy nanao ny teo aloha, fa ny tena famarana anazy, famitahana azy ho antsakany sy andavany ho hitan'le taranaka aty aoriana, dia zava-dehibe loatra, tena tokony ho fantatry ny rehetra, satria zay no nanaovako nyity lapa manjaka miadana ity. Tsy mijanona fa toy ny an'ny olona, ny an'ny olona aza Tour Eiffel efa antapitrisany, zay maninona mora mba lay manjaka miadana kely. Sady zao izy ity manana lafiny ara-tantara. Aty amin'ny Afrika mainty tsy misy manana lapa tahaka an'izao. Zany hoe aty Afrika mainty, any Egypte, Libye, ireo tany Afrika fotsy manana ny azy, fa Afrika mainty tokany ty lapy ty, tsisy manana tahaka an'io.
ary ny tena nahagaga ny olona rehetra dia ny hoe misy rihana 5, tsy mbola nisy rihana 5 zany a tamin'ny taona 810, tsy mbola nanana an'izany ny taty Afrika mainty, ary zay saika natafiditra azy tao anatin'ny patrimoine mondial de l'UNESCO, saingy mahay mola izy tamin'ny taona 570 a, dia zay no izy. Dia nasiko an'le loko araka ny voalazako teny am-piandohana, atserovako an'ilay volonandro ny volana Desambra, Novambra, dia mamelana le zakaranda manodidina ny lapa, dia tsara tarehiriny mitazana azy eo, saingy tsy ohatrony moa fa efa mijoalajoala. Eo zao kosa ilay lapany manjaka miadana, mandrisika ny rehetra rehefa ratrizay vita somatsara eo, mijereva, mizao, aza velan'ny vahiny no hijery ny lapatsika, ny tantaratsika. Fa atsika malagasy io reharehantsika sahala amin'ireo nosindrika zay toadinontsika, ireo nosindrika manodidina ny Madagasikara, ary anjakazakan'ny olona sy heveriny ho azy. Fa raha tsy saro-piaro sika amin'ny zavatra tahaka an'izany dia ho verimaina ireo zavatra navelan'ny razantsika. Zay ny teniko. Hitantsika zao manjaka miadana resaka tantaran'ny Madagasikara, zany hoe fiainam-pirenena, ankoatran'ny hoe tantara, inona ihany koa no aingam-panahy zany entiny Andry manao an'ity paikafo ity? Ny tena za tena tian'ny vahoaka malagasy, dia ny tena mahaliana dia ny tontolo gasy mihitsy zany, malagasy mihitsy. Zay ny zavatra ataoko, ary za rehefa manao soni dia asiako soratra foana hoe Madagasikara, ny zavaboary rehetra, ny vorona, ny tanalahy, ny tontolo misy atsika, ny trano gasy, dia zavatra tena tiako reny. Ary na ny fomba fiteny aza dia tena tiako mihitsy. Ho atsika any avaratra dia mbola tsarinareo hoe kabarinareo jiaby agny, faly izaty, mikoragna aminareo hoe tsaroko tsara be, fotoana nandalovako tany, anaovako fanompoam-pirenena, ny fankazahoantsika tsara be. Ho an'ny any Atsinanana indray dia akory laly, tsara be arô fanitsiafa, tena Andriamanitra aby tsika arô, samy ahita taogna vaovao, iarahantsika mifaly anaty fandriam-pahalemagna zay volagniko aminareo jiaby. Asa tanana efa vita no hitantsika eto afaka mba mampiseho amin'ny vahoaka malagasy ve Andry hoe ohatran'izao reto le fitaovana ampiasaina, andeha androso ao an-tranontsika dia hijery hoe ohatry ny ahoana mihitsy zany le fanaovana azy. Ndao mba ho hitanareo mihitsy ho hitan'ny olona rehetra ny fanaovana azy. Zay ngamba ny tena marina. Ndao ary. Tonga eto sika Andry, inona daholo zany ny fitaovana ampiasaina rehefa hanao paikafo? Ny fitaovana ampiasaina dia misy maromaro. Zany hoe ity le fitaovana ity mandeha amin'ny milina, mandeha amin'ny herinaratra, dia tsy maintsy velomina tahaka an'izay dia miandry elaela vao mangotraka. Ka rehefa mandeha menamena tahaka an'izao io dia azo anoratana amin'izay sahala amin'ny afo-tsigara, zay le hoe paikafo. Ary ny lohany dia maromaro, misy ohatran'ny lelan'angady, misy ohatran'ny penina loha-penina kely, misy maranitra ohatran'ny angady. Ity zavatra ity aloha dia dadanay rado zany no tena nanao azy voalohany, fa saingy za tena tia sary tany am-pianarana, avy any anaty raha angamba ny tena marina, satria dada koa nahay sary be. Dia ny razambenay nanao an'io manjaka miadana io ny Andriandranando. Dia le Andriandranando zany dia raha mikorina, satria tsy hoe izaho irery fa ny Andriandranando rehetra saika mahay asa tanana daholo. Afiaizandray zany nazahoana ny akora? Ny akora dia misy karazany, tsika manan-karena akora tena maro. Fa izao rehefa manao amin'ilay paikafo tsy maintsy hazo fotsy, dia mifangarika ilay zavatra vita sy ilay zavatra aseho, satria mainty sy fotsy no miseho, dia mifangarika le izy zay no mampisongadana azy. Fa raha zavatra mainty tahaka an'ity no anaovana azy
tsy miseho mihitsy ny sary ataonao eo ka izay a dia miezaka mamboly hazo hitanareo zao tokotany io misy hazo ao a zay nylazaiko teo kija le izy zany de misy ko ao ambadika ao ilangilangy de rehefa lava loatra de tapahana de apetraka de eo ihany a de apetraka eo tokotany eo de maina eo izy mandritra ny 3 taona de zay vao tetehina omena atsika mba tsy ho zavatra vaky ny vaky a de mijanona ho ahy fa ny tsara kosa no omena ny olona manjifa ny zavatra rehetra zay atao zay ko isan-taona de mandritra ny taona de efa manomana zanakazo akoatran'izay a avy mamelana reny zakarandà reny le voany mitapelapelaka reny sokafana de afafiny ao anatiny de maniry indray ny zakarandà de le hazo a rehefa tapaka bolongakazo reny izy de avy eo apetraka mandritra ny enim-bolana any anaty alana tsika rehefa manapaka mantsy ny jasy a de ambony be ny anapahany azy de le ambony tavela amin'ny tany iny zany mba simba fotsiny eo tsy inon'iny de iny ny tapahana mba hitsimoko avy eo tsy olo le izy a de iny ny tapahana de apetraka any anala de avy eo a zay vao mba hiangaviako an'ireny le olona tomponala reny hoe mba hitondray ahako famelona ohatran'izao de efa fantatry ny olona eto Antananarivo raha misy mahalala hoe mily andro de rehefa manapaka izy a de miantso ahako amin'ny finday hoe misy hazo tapahanao ento anao alaivo de maka amin'ny camion any de tehirizina roa na herintaona na roa taona mipetraka eo de zay vao didina tahaka an'izao didy mofo mpiandry fata ny filazanay stade azy zay ny filazanay azy atao didy miorirana mofo dopaina miorirana zay no anaovana azy a de amin'izay le izy a mba tsara tare le endrika avoakany voajanahary zay de arytsika hijery ny andry miasa manao paikafo e zay no andrasany maro de zao Fy a atserovanao ny asa sy ny fankasitrahako anao a de ny anaranao no apetraka hoe to fankasitrahana ianao koa zany mba gasy mafoaka satria mampiseho an'ireo olona rehetrarehetra izy ity kinga kely ohatran'izao aloha satria silisiliana moramora de ho hita le bikany de eo ampandrasana eo mahita ny atiny a amin'izay itiavako azy de raha diso ity de zay no izy tsy annikamo ty asy ty zavatra kely fahaforiana zay nanaovana azy fa zany hoe asa Andriamanantena solofo Andry adiniko mihitsy aza nitondra n'ilay tononkalo anankiray zay fa natao batisa tamin'ny 2019 de nisy tononkalo nisoratany ho fitsonjovako an'ireo reniko ny ray tapo amiko izy enina menada de tena gaga be fa hoana ary dady ty tena mahita lavitra ve sa ahoana zay ve no mampatanjaka ny tononkalo nisoratany sa zay ty io le soratra natao teo dia rehefa avy eo a efa fotoana ela nanaovantsika azy teo a de natolotra ampitiavana ho an'ny Fy a noho ny asany de tikatra efa zavatra natao teo de atolotra anao ampitiavana de hitondra fahasoavana ho anao sy ny ankohonanao ny vadinao ny fianakaviana de ateza ao amin'ny fahitalavitra TVM ianao ary itohy hatrany ny inona moa ty izy teo gasy mafoaka ateza ela be tena Andriamanitra
Saotra Andry. Mirary Mankasitraka soa, indrindra. mirary soa indrindra. Ya. Dia efa eto ihany tsika isan'ny hoe mampiavaka ny rado a ry le tononkalo hoe raha mbola hain'ny tanako afaka makendray ve tsika dia resadresaka momba an'io. Mety ndao fahazavaintsika ary. Afaka hazavain'ny Andry ve hoe ahoana mikasika an'ity a satria rehefa mandeha ny tokantranon'olona betsaka dia mahita ohatran'ity a maro. Dia ahoana zany mikasika an'izy ity tononkalo nosoratana rado a dia ny asa tanana nataony Andry sy ny nataony. Ty zao a ny hitantsika eto a raha mbola hain'ny tanako ka zaka ny fananako dia isairanako rehefa ho an'ny zanako. Rado no nanoratra an'io saingy zao tamin'ny taona 2012 dia efa nitsofin'ny rano aho hoe ialao izy a mahay an'ity zavatra asa tanana paikafo ty dia ataovy ary tohizo na maty aza dia aelezo ho an'ny isan'ny tokantrano ka raha misy mitady a dia omeo satria zay ny mba faniriko sala mitariketra ny lana-paritaka ny manjaka miadana ozy izy a dia zay ny mba tiako a hiparitahan ny asa tanana ny asa tanako ka raha misy an'io daholo ara-ny tokantrano malagasy tiako indrindra takan'izany koa ny andro fifaliako tanjo ny tokiako tena fiadanako mifankatia ny zanako dia misy tononkalony maro takan'izany zay nataony hoe ho ataoko zany zay zany itsy anankiray itsy zao a ndaonge ho jerentsika le izy hitanareo tikatra zao nisy anankiray a dia manao an'ity manjaka miadany ity a dia izy hoe ao le tsy mba asiana kely izy rahatrizay maty a satria laha tsy mitsahatra manao an'io manjaka miadana io a dia mba asiana kely an'ity soratra ity hoe aleoko mitahiry anao vita sary ho velona tsy may ho hita miariary rado nanoratra an'izany dia rehefa manao an'io ialahy izy a dia mba ataovy kely eo ambany eo ny ana dia mba miara velona milahy izy zay no afatra nataony satria lahy no andimbiahako amin'ity asy ity dia io le nilazaiko ny Fy tamin'ny hoe za zany tian'le Madagasikara ty zao nandalo tany isalo dia mba nipihana ohatra ny mpanjaka vavy dia io tokoa dia mahagaga le izy sao dia ohatra raha ohatra ka manana maso tia kanto dia tena ohatrany hoe vehivavy mitafy lamba dia misy zavatra maromaro eto Madagasikara nataoko misy an'ton'ilay ty zao a ny baobaba mifankatia tena mba mijoroko amin'ny mpivavaka ny tena dia mino an'Andriamanitra dia nasiana teny soratra masina lay baobaba mifankatia dia hoe tomoera amin'ny fitiavako ianareo takan'izany koa nasiana nanaovana ny tononkalony ny hira aza vela alala takan'izany zao dia misy zavatra ohatran'izany dia ataovy izy reny zany ataony ao tokantrano mamelombelona n'le olona hatrany hatrany lay finoana ao amin'ny olona tsirairay dia tia ny hipetraka foana le izy ty zao adansonia ny sonya dia molotra any avaratra ary rehefa manao an'izay sony zay ianao a ao amin'ny kara-panondro misy hoe sonia tenin'ny vavanao zany io tanako amin'ny vavanao anao fa sony tango amin'ny songinao anao e zay filazanay azy any avaratra any zay zany dia manao zavatra ny any ambanimbany vohitra tiako ny any ambany vohitra le trano mila horava dia ataoko hoe mifanohana tsy ho lavo rehefa mifanohana tsy lavo zay no izy zahako le voalazako taminareo hoe tena tia ny any anindra tany tia ny vahoaka malagasy ary tia n'ilay tontolo iainana malagasy a dia na marina menomenoman'ny olona hoe manapaka azo ianao tsia za tena mamboly azo fa tsy ilaina ireriana moa zany aza mideka mihitsy ozy dada fa miasa mangina zay dia ity zao mba mahafinaritra le trano any Amorotsiraka Ravinala moa marika ny fahaleovan-tena antsika
dia reto raha sendra mandalo tsika sao tsika mandeha maka-rivotra any amoron-dranomasina dia mahita volo mijoro eo ambaravarana. Ireny tompoko tsy hoe volo mijorojoro fotsiny fa ireny ny barikan'ny malagasy hitehirizana rano reny. Zany hoe raha mahita olona vehivavy ianao na lehilahy fanena aminao eny an-dalana eny ka milanja volo rano no ao anatin'iny. Ny an-trano falafa fontsy zay le nahatonga n'ilay anaran'ilay orchidée, ilay hazo miavina afontsilay Njanahary. Zany hoe ravinala an'Andriamanitra, zay ny anarany. Matetika anontaniana eo fa maninona ny dikan'ilay ravinala no atao hoe ravinala. Mahaleo teny izy, tsy miankina na amin'inona amin'inona, ny tafo, ny rindrina, ny gorodona, izy tenany dia mahavita azy. Zay zany any tena itiavako azy. Tia indray dia mampiavaka atsika ny lakana vezo. Ny lakana vezo ny aty amin'ny lohany boribory ohatran'ny ny borouge, ary ny aty aoriana miatsaka mahitsy. Dia rehefa anontaniana mametra-panontaniana hoe tsika avary dia malasa eritreritra manao hoe ny borouge ve zany nankaty nahitany vezo an'io sa ny vezo ny nakany avany. Tokony hametra-panontaniana tsika amin'le hoe avaiza moa ianao, iza moa ianao ry malagasy. Gasikiarako tiako ianao ry gasikiarako tanindrazana lalaiko ka sandratra ao am-posy lolo aviko ao an-tsaiko fa raha misy faniriana tsara indrindra mba tononiko tsy ho aniza fa ho anao ry nilatsahany lavoniko. Sotra tompoko. Afatra kely avy amin'ny Andry Andriamanantena ho antsika rehetra mpijery ny gasy mafoaka. Voalohany tiavo ny asa tanana malagasy ary aza iadimbaritra fa tena mandany andro ny manao azy. Marina fa hoe miady varotra ny olona ho antsika rehetrarehetra lanaka vao mahavita zavatra anankiray ka dia mirary soa antsika rehetra mpijery ny fandaharana ary afatra ho an'ny mpanao asa tanana rehetra azakivy na tsy mahalafo azy sika fa any andro any taona isy ankafy any ny asa tanantsika. Zay zavatra mba nampalahelo ahy teo amin'ny fiainako mba nahazo loka tamin'ny 2012 hoe voalohany nisy faninanana nampanaoviny chambre de commerce nahazo an'izay hoe loka voalohany mandeha miampita ranomasina nefa no niskafana ilay valopy fotsy tsisy ninina ny tao anatiny. Dia nieritreretiny olona zany mandainga tsy tompoko lahy tsy tompoko vavy ry mpanao asa tanana rehetra. Zany nametranareo afatra hoe mba ento any ny asa tanantsika tena voafitaka nefa dia tsy nisy ninina azoko tamin'izany fa tamin'ny 2012 io fa so ataonareo mandainga fa ny mpanao asa tanana rehetra zay mbola velonaina mahatadily an'izany. Zay ka aza fitapitahana ny vahoaka malagasy farany mba faniriako dia zao mba amin'izao ezaka ataon'ny mpitondro zao manao ezaka izy fa mba faniriako dia mba hitohy isy hiadana ny vahoaka rehetra amin'ny asa tanana mba hiverina ilay seta ilay fanaovana tao masikara fantatry ny mpanao asa tanana efa zokonjokony tahaka anay fa nisy zavatra ngeza be tao natao an'ny mpanao asa tanana malagasy. Zao moa izy efa lasa toeram-pitehirizana tsisy tsony anarana sisany velona fa le fitaovana rehetra le milina fanadiovana azy fanapahana azy ny sisa mampalahelo fa tsy ohatsony zay tsisy nanoy zay mino fa hipakany amin'izay tandrify azy zany teny zany. Dia samotratra ny taona vaovao daholo sika rehetrarehetra ahita fandriam-pahalemana ahita fiadanana nisy ambaravarana rehetra misaotra indrindra Fy ho ela velona ny fandaharana gasy mafoaka zay no izy fa dia makasitraka indrindra Fy
tahin'Andriamanitra dia mahereza amin'ny zavatra rehetra zay mbola ataonao, dia ho ela velona ianao ary za tsy ho faty aingana. Ankasitrahantsika Andry ny vahiny tato anaty fandaharana gasy mafoaka androany. Azadino ny famerenana ny fandaharantsika isaky ny zoma dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra, mametraka ny veloma finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy.